gasy rakoto. Atolotra ho anao izao ny fizarana voalohany amin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe voay fa sipitra nosoratany Axiel ireo amelona ny tantara Ramsey Tatanta Axiel miaraka amin'ny Miora Sarbidy Stella ary ny Antsarandrianarso Nandra Ifeo Roberto nandrindra ny lafiny teknika Sarbidy Stella Nana Totosy Axiel. Est-ce que c'est fini ça? Pas encore fini manana ho ato raha dely fa taraiky sika. Kely sisa rabona fa aza mandodina eo a. Za anga mandodina fa manontany hoe est-ce que c'est fini oa? Ka mbola mampiditra akanjo aho fa aza eo ianao no miesikesika eo e. Mba fiteninina koa zao zany. Teny farantsay zany fa ianao no tsy mahaiko. Fa nanomboka oviana koa ty ianao no mba miteny farantsay. Manomboka maintenara dely a. Andray zany fokotany aujourd'hui ka mila miparle farantsay ma chef de fokotany So de anala baraka vatana ianao rabona. Ndry Ny teny razana mila tsy ho voafeka zany teny farantsay zany ny dedadedany eo. silence ianao rehefa tsy mahay micomprendre. Olona nianatra fa tsy tahaka anao zara fa mahay bezoro. Oh là là. Fa andrinona le resy androany nivadika vazaha mainty ny vadiko a. Inona ndray fa tsy fitokanana ny EPP vaovao eto amin'ny fokotany sady fandraisana ny Madé Cécile taletsekoly vaovao. Ary ny zava-dehibe de ho avy koa le vazaha farantsay lehibe any orinasa nanorina ny EPP azontsika. De zany no mampiboredika anao amin'ny teny farantsay. Ka tsy maintsy hisaotra azy amin'ny langy farantsay pendant ny déjeuner du midi e. Marina raha misy miditra amin'ny lohako ty teny vary amin'ny akotra ataonao rabona. Maninona e? Maninona nefa raha atao amin'ny teny gasy tsotra fa vazaha ray ve de adedaka anao fiteny tsy fantatra e. Io lohakelinao tahaka ny lohatsitsiny io koa ve mo mba hafantatra inona fa ferme eo ny labosinao rehefa tsy maharaka fandrosoana ianao raha dely a. Ary aza mbany lohako ny lazainao fa lohatsitsina rangaha ty a. Hitako. Velesiko amin'ny fafy tapikandrina be anao io a. Ka avy tao ainganary ty fisoloanao akanjo de ndao andefa tara eto ne. Ny azo efa vita fa ianao sisa no andrasana. Zao ve ianao no vita akanjo? Mba jereo ange ty pozinao rabony. Maninona e? Angatsy nanaovana indray le palitao tsara tarehy vao mividiana ka. Ny ndramo morilina ho fakomaly iny fa ity palitaon'ny tompoko lahadaty ihany no azo azoko ka. Enao ty de mampimemitsika. Maninona zao e? Tsy ho talanjona sy ho vakovava zay mahita fa zao ny rabona tena jetile manina aminy. Am'ty satroka bonetra mioritroritra. Mipalitao am'izany miroraka be toy ny elatra kola avy ny ady. Ny bokotry ny lobaka mifandiso ambony ambany. Ary ny kravaton-dray. Fa maninona anao koa ny karavatoko no imezanao e. Mbola voazaha fotsiny aza no mefa ny olona ngamba ho tapatsinahy mihitsy raha mahita an'io karavato miolakolana sy mirozaroza toy ny sosisy io. Miolakolana sy mirozaroza toy ny sosisy ahoana koa ny karavatoko. Fa matipatotra be tsy hay tsony rabona. Kanefa izy atsetsinanatsika ny laza fa mahay mamatotra karavato de izy no ndramoko namatotra azy vao teoko. Mamatotra ombony any zista fa tsy mamatotra karavato e. Mba mijere fitaratra. Ary maninona moa raha mba amboarinao zay tsy mety amin'ny karavatoko e? Za kosa tsy salovana amin'ny zava-tsy haiko toy ny bingo manao matso fa esory rehefa tsy hainao tompony ka. De amboary re bokotra akanjonao mifandisy reo. Ohatray, tena mifandisy tokoa ny bokotra akanjoko marina. Sady aleo esoriny ty karavato ty fa oatra ny manan-kenda fotsiny ka.
dry ary tsy anao kiraro nga ianao fa iny kapakito iny ihany nanaovanao Rabona ka voanalanao paraso maly angeny ekibe tongotra e aleo kapa ihany no anaovako fa sao tsy hataty kiraro eo ka de mitandrotandro hoe maro sao vo hitsaky ny olona any ty akibe tongotra voanalana parasy e ny akamonao anadio ny valako so ihany no mahabe parasy ny tokotanitsika nie ka nahatonga ny tongotra tafiditry miparasy ka tsy araka daholo zany Rabona mba manaova madio fa aza miandra fotsiny ianao e zahay le mba mandreraka aminao io maninona e fa ny volonao koa aloha mba hogo tsara fa mivovona be toy ny mololo ka miavovona toy mololo ahoana koa ny voloko aminao e hitako naninona zao izy io raha mba somaro nrandranona fa tsy atao tahakan'io tsy mahavita an'izany Rabona fa siako sarodo fotsiny de vita zahay akamonao zay mihitsy le mahatofoka aminao jereo anie ny tarianao raha tsy maramara toy ny voatango no ny panda tsy afaka ntsony reny ambany teny hoe mampiasa menaka odi-panda tsy nyrarahinao sy marenina hoe enao fa panda tsy mety afaka io e sady ny ainandro eny an-tsanona tonga an'io fa nga sitrapoko dia avela amin'izao zany avelao eo e mba mikarakara vatana ihany le retsy fa tsy hoe rehefa manambady sy niteraka de tsy havatena tsony za efa eninanaka ty indray ve ny faninana amin'ireny tovovavy jilajila reny aminao e ny fanaovana baotera dely tsy faninanan'izany fa zay mahakolokolo ny manana ny soa ka tsy te halala zay baotenao any afa ny asa mandrarahako aza mila tsoarako efa makaleo amihitsy ny mijery andradely tika ny tarehany miketrona sy fenipanda nonony malazo toy ny kitapo kafe nefa mbola kamo mikarakara vatana ihany aiza nefa ny atsara tarehan'ilay Madie Cécile hitako maly zany ka anjely latsaka tany o Rabona ary andao amin'izay tsika andeha fa aza lozanao mandinika eo e nao inona fa tsy azoko e tsy mba hiaraka aminao amin'io ranjonao vasoka be io fa hosoromenaka na savony-gasy enao ty komba be pitsony ka zany ka nahita n'io rantsika io anefa taloha tsy nahazaka pataloha no sady kofo miparaky mihitsy ngamba Morila ahoana e hatramin'izao ve de mbola tsy vita foana ny fisoloana akanjo ataonao e tsy taitra ianao ry vaosolo ela beko mandinika aloha vo mipataloha fa so de ny any arina ny lasa aloha de lozo mipikapika vatana fotsiny eo ary fa mandeha ny fotoana e ohatra andro lehibe eto amin'ny foko tany an'io ka tsy maintsy manao metimety ahy e mba jejo mihitsy ianao ty ka fitokana tsekoly kely io ve de anaovana pataloha velondrirana mahadidy-bozaka kiraro amin'izany matsokoloha sady matikosoka ny voro-damby ery fa ngana ty ambany vohatra aza de tsy mba hanao akanjo mihaja fa malabary sikapa foana aminao e efa heri-taona zao nanao kiraro mangiloilo farany de mba an'io ndray mangiloilo mangiloilo kizanko lala no diavintsika rehefa eo ara vovoka be fotsiny ka izy dikan'iny io na mamiratra taka ny fitaratra azy tsy olan'izany fa hivatsy lamba kely amafako azy ka fa de andro inona loatra re an'io de rebo-dataka ty ianao e de efa milaza aminao aloha fa hita aloha zamiko ianao raha tazako misarozoro amin'ny behivavy any amin'ny fety any za indray ianao sy ny asa roa tampiarinao membre de bureau any foko tany ka tsy maintsy mianjaika ary vaosolo raha endry ianao de mba jereo tsara so tsy mety ny poziko hijery ny ajejonao ka maninona moa mampiditra palitao zao ka ahoana ny fahitanao esy tena am'le hoe tsy azoazo ny Rabona mantsy nyty palitao vaovao ty de nomeny iny ramiko no ny avy-endrana nefa palitao tena raitra mihitsy ary inona moa zany no tokony indramanao palitao an-Rabona e nefa ianao manana le palitao rehefa anaovanao amin'ny andro fety iny efa misy rovitra kely iny e sady iny toko an'iny foana koa ve mba anaovako eo ary vaosolo kino mba hanananaoko maninona za mihitsy anie no isahana ny arifenitra na ny protokôla an'io e noho izany tsy maintsy mba miraratra tsara e sady biby lava elan'ny firetana ka mba hitsotra kely ho hitan'ny olona e endrery morila be zesta de mba ary fenitrinona moa zany ny ataonao zany e zao lehilahy zao no andray mivatana ny vahiny manakaja rehetra sy anentaniny atsehatra fikabariana raha tsy fantatrao fa nga tsy vitan-Rabona ny ianao indray ny pingapinga amin'izany
ohatra inona koa ny aindraboana amin'izay protocole fa hiteriteriny eny amin'ny seza voalohany fotsiny maika an'iny e za sekretera pokotany ihany no atre mahavita sy iambo mahefa amin'io aza dehibe re akeo rery morila ny kabary amin'ny teny frantsay atao andraboana aza mbola zao lehilahy zao ny amolavola sy andika azy amin'ny teny gasy enao nga ahoana ikabary amin'ny teny frantsay hoe raboana te hisy ohatra manokana ny monsieur Louis de Misson talian'ny orinasana namboatra ny EPP hotokanana an'io ny raboana dia anao kabary amin'ny teny frantsay zany a ary fatary fa zany namorona sy nanohatra n'le kabary ataony sady mbola andika azy amin'ny teny gasy ho an'ny vahoaka mpanatrika ka tsy fandisy salamy resaky mimoana sy ny marenina ve ny kabarin-draboana sy mifandika-teninao raboana sy ny parakiny no mety amalakira fa ny atiandray efa maty anina ho hitanao fa irarakivy sy hitanatana vava mihitsy ny vahoaka an'io inona koa zao ny ampitanatana vava azy amin'izany ka ny fianjaikako sy ny fahaizako mandahatendry vao solo a tandre morso enao ndray ny irarakivy sy hitanatana vava rehefa mahita an'izany made Cécile zany fa ataoko asa fotsiny a otry fa izy no iza ny ampitanatana vava izy no talehan'io EPP hotokanana nioko ary tsy vita an'izany fa sady tsy manambady ny tsara tarehy fatratra araka ny tenin'ny olona inona koa ny raharahiako an'izay bikany ihany fa izy ary hitanaka sy ila resaka amiko rehefa mahitako maninona tsara zaniko dia efa miteny anao azay fa ataoko levina tony sira anao raha hitako medaladala amin'izany made Cécile zany a enao ty ve maninona fa olona mbola tsy hitany masoko any akory dia apetsika ny asarota-piarinao dia ataovy ary namanja tahaka ninona azy izy dia tsy atakaliko any voapilikeliko tsy foiko voapilokely nyity taizako ary lehibe vatan'oriny ty ay aza raisina amin'ny oroko ary voasolo fa marary azany ty zao fa ngaza sakainla zay nyty fampilokely ka enao masika sady sary-piaro no mahatonga anyteny an'izany fa mifony sempotra fa aza roitanao ny oroko ataoviny ty any ange rahararo mihitsy izy teo mariny tsy rarako e ary averiko indray fa raha hitako medaladalany amin'ny lanonanany ingeo aty dia ataoko mahita angano e olo miajany aty ka adaladalana inona indray eny ary fa ho hitantsika eo zany fa leo aloha nidy varavarankely n-dakozia dia andeha amin'izay sika sy aory sy vahosolo pilokely raha mba fantatrao mantsy fa efa nandalo tao amin'ny borapoko tany made Cécile ary saika nahatoro anasy rabona tsara tarena sady ho aza mihitsy nonovako an'izao fitafiana raharatra toy izao dia andao amin'izay tsika andeha fa mbola lozanao mibikabika eo amin'ny fitaratra eo indray ve eny tompoko lasy tompoko vavy isorantsika made Cécile taletsy akory vaovao a tamin'ny lahateny kanto sy mahafinaritra nataony teo koa teaka mafy be natolotsika azy ary mialohan'ny andraisan'ny président rabona anjara fitenenany eto a dia anao ny vakodrazana ho atsika aloha reo tanory eto amin'ny fokotany ka raisitsika amin'ny teaka mafy be kory zareo ataotsika hipetraka made Cécile sady etsy ho tantanaka ianao fa somary mihetsiketsika be ny azo fisaketo amin'ity lapiazo ity so dia ampianjiranao miala tsindre monsieur Morila raha voatery tantanay ianao tokony tsy nanao kirara voatongotra mihitsy koa rano marinako atao hoe Morila fotsiny ary ao dia mamikira mafy amin'ny tanako dia eny ary so aza fa hitako kaikinaisy président rabona ianao no mipetraka voahitsako ny volikiraro le made Cécile tiany akibe tongotra vonalana paraso maromary tena reko mangotsika mihitsy izany efa mbola tsy esoriny ihany ny kiraro ny marisaka ao makasiza amin'izay ary ianao madea kay maty akibe tongotro marina ary iny ty ataonao président ka voahitsaky made Cécile ny tongotro vonalana parasy dia latsaka izay tsy latsaka lesy misaotra betsaka ary Morila dre to miketrona sy mivalo arika be ny endrika eo izany président fa misy inona tsy izany made Cécile fa somary mafy loatra le fanamafisam-peo mandeha dia tsy zakako ay ve
mba hatazandriko very telo morila ny tantana Madie Cécile teo a. Ie, tazako tsara fa maninona ke? Fa inona moka izany no tokony tantanany azy toreny fa nga zazakely tsy mahay mamindry mba dia ny tantanana mihitsy rehefa makeny amin'ny seza. Ka vody tongotra be ny kiraro no dia sahirana mamindra angamba izy ko. Inona koa fa ny amoalan'ilay morila io mihitsy aky mibetsaka. Ataoko mahita tsara iny rehefa any an-trano any mba hamarina moa. Fa anampiny any Madie fotsiny ny azy ry vaosolo fa aza dia sary-piaro kosa ndriko a. Isity za mihitsy fa morila mihitsy ny te hanarara ohatry tantana azy e. Na rabona vadindriko koa aza nge teo niketrona mihitsy nijerany zareo mifampitantana namonjy toerany. Tsy dia tsikarotro loatra aloha rabona niketrona izany fa izy ny tanaka sy nanao fijery nadalany Madie Cécile nandritra ny lehilahy-teniny ny tena ny voamariko e. Zany a? Tsy hitandriko ve fa manoatra noho ny mibanjina anjely ery rabona nijery a Madie Cécile nanao an'ny lehilahy-teny teo e. Ny vavany amin'izany ny sanasana mira idirany lalomanga. Ay ve nisy an'izany koa e? Tahaka ny reny omby mijery Flora reno afindriko nga ahoana? Dia mila mailo sy manara-maso mivaditsika anie zany tsika manomboka izao e. Hafahafa ihany ny fahatongavan'ity Madie Cécile eto amintsika ity a. Zany ve ranony? Hoadre, tsy haindriko anga le tonkira hoe ny lehilahy letsika lehilahy ihany. Taletsekoly tsy manambady sady zanaka arivo taky ny Madie izao ve ki dia ho azondre antoka fa tsy anaitra ny rabona sy morila. Mety marina tokoa aloha zany. Président, ahoana lisy? Ataontsika izao ihany zany le kabary amin'ny teny frantsay isaorana ny monsieur Louis de Mission sa ahoana? Aleo letsy rehefa amin'ny fiaraha-misakafo iny vo atao a. Dia kabary tsotra ho an'ny vahoaka tonga eto aloha zany no ataonao? Izay indrindra fa aleo ilamina dia moseso hoy ny tanory e. Maninona tsara hoe président? Aleo ilamina dia moseso a. Aleo ilamina dia misesy fa tsy mosesy zany ka. Tsy olana na mosesy na misesy fa zao fotsiny e. Aza ataon'ny langarabona zany ny fiantsoary rehefa anolotra ny fitenena ny alahy rehefa avy eo a. Ozy, fata hoe iza indray ny fiantso anao? Ataovy hoe Monsieur Bonaventure na ingabona fotsiny raha manahirana an'ilay e. Ohatrany dia efa antitra be mantsy amin'izany rabona zany. Eny ary sady miomana amin'izay ianao fa efa ho tapitra amin'ny vakodrazana ary anolotra anao ny fitenena anao zao. Eny e, tandrimo sao adino lahy zay a. Eny ary tompoko lasy tompoko vavy. Rehefa vita amin'ny vakodrazana nataon'ny tanora dia indray fitenenana kosa kehitriny lehibe ny fokotany eto Ambohimangidy, commune be mangeroka. Noho izany dia raisitsika mitehaka amin'ny revidrevitra ngabony. Allo mihitsy a, sady miara-mitehaka tsika no mioby any ngabona fa na vita be teto amin'ny fokotanitsika izy e. Ngabony. Mba ahoaka lesy zay fa hivadika gabony eny anarako ka. Ahoana président? Efa matomboka ihany ty ny fiaraha-misakafo ka azy tokony atao amin'izay ve le kabary amin'ny teny frantsay isaorana ny monsieur Louis de Mission? Marina tokoa zany fa andraso isotro rano kely a dia ho taterahantsika le kabary ka. Eny ary. Orabona, maninona? dia mba ho hainao sady ho azon'ny olona ve zany kabary amin'ny teny farantsay ataonareo zany? Fohy kely ange zany lahateny amin'ny teny frantsay ho vakin-drabony zany raha tely e. Ary za andika azy amin'ny teny gasy. Mana ihany amasoko. Sy lasy ianao radely fa za ndray tsy maintsy hisaotra ny Monsieur Louis de Mission a. Izy no angadina nanana sy vinahitana ny EPP notokanana androany. Andao le tsy ho eny aloha amin'izay ry morila fa mandeha ny fotoana. Ndao e. Marina tsy ho fatikenatra ampitoerana eto ary vaosolo raha manondrana elo erabony iny. Marina e. Efa tongotra mbiandakana ny endreny fa aleo andeta zany na ranona. Manano afa-baraka mihitsy aka.
andao ary sika ialeto dia mody anampy an'ireo vehivavy mpandroso sakafo e. Ndao fa tsy te hijery aka. Andao. Eny ary tompoko lasy tompoko vavy ndresaka omana ony malany be ko sady misakafo ihany tsika rehetra no mba hanao teny fisaorana kely ngiabona sefokotanytsika e. Zany de fisaorana any monsieur Louis de Misson no izy natsangana ny EPP vaovao nitokanatsika ka omeko anao fitenenana président. Mesdames et messieurs, Tompoko vavy sy tompoko lahy, aujourd'hui anio c'est un grand jour comme ça pour nous. dia andro ray lehibe toa zato atsika ono e. Donc Noho izany nous avons l'honneur de vous présenter notre gratitude. voninahitra ho anay no maneho fankasitrahana anao Et vous remercier infiniment monsieur Louis de Misson ary misaotra betsaka anao monsieur Louis de Misson pour votre aimable collaboration à la construction de cette nouvelle école. noho ny fiarah-miasa mateo tiana sehonao tamin'izao fananganana sekoly vaovao izao. Alors, Arak'izany nous vous remercions mille fois et que Dieu vous bénisse, monsieur Louis de Misson. misaotra anao anarivo izahay ary Andriamanitra ne ombanao monsieur Louis de Misson. Et pour vous, mademoiselle Cécile, Ary ho anao kosa mademoiselle Cécile, mieux vaut tour que jamais. aleo ny tara toy izay tsy misy. Donc, nous sommes très contents de vous accueillir parmi nous. Ko tena faly zahay mandray anao eto anivonay e. Nous ne sommes pas l'Auditube qui devient zone à l'arrivée de son ami. Tsy ranony kopa akory zahay ka tonga namana vao mavomavo. Que notre relation soit bleue Ho mangany eny fifandraisantsika et que nous tous ne soyons pas poitrine de choléra varus pendant des années. ary tsy ho tratran'ny coronavirus ane sika mandritry ny taona rehetra ka tiaka mafy be ho angiabony e. Giabony. Efa hoe aza atao ngabona zany aho afa hivadika gaboneny anarako. Ka nanahoana ny fahenonao ny lahateny nataoko tamin'ny teny farantsay teo radely? Si Motsy ny popoka napiaiky vaoka ery ny fahaizako. aza midera tena tompapelika eo rabona. Sady iza ty ambanivohitra moa malala raha marina na diso ny teny farantsainao teo. Ka nanisy diso koa aza tsy avoko e. Za ndray tsy sahala amin'ny olona any andrenivohitra amin'seho sarotiny amin'ny teny frantsay nefa ny tenin-drazany ataony valalana boka izy tompony indray no tsy tia. Nefa na izany na tsy zany aza dia nahazo tehaka tokoa aloha ianao e. Provy zany fa sefim-pokotany maharaka toetrandro ny ety e. Zay indray ianao sy mifandokafa teny. Azafady ringarabona manapaka ny teninao fa sao dia mba handray kely amin'ity zavatra ty ianao e. Inona koa ty zava-madinika tolotrao ty ry voasolo Ty raiso e. Efa tena voky fa tsy mahatsakotsako an'ireny tsolo ka. Cure-dent fisokirana nify anie reto fa tsy hoe zavatra ho tsakotsakoana ringarabona e. Hay cure-dent fisokirana nify hoe. Zany indrindra hoa vita amin'ny hazo kely reto ary natao isokirana nify. Ay ve everiko fa zava-pihinana toy ny bisky fa omeo singa ny telo na 10 mihitsy ary voasolo ataoko fisokirana taiparaky amin'ny nify koa. Sy arabona maharaka toetrandro e. Maninona? Ndao andeha hanampy ny vehivavy anasalovy retsy ry vaosolo fa variana amin'ny olona matsika aketo fotsiny a. Marina tokoa zany fa andao ary e.
aleo koa reny andeha ihany fa efa nomboka zao ny fandizana orinany sakafoka tsy maintsy ho afindrafindrao zao no anokafana nyity ka i Made Cécile no alaiko partenera avy hatrany ohatra ny ndraikery zany fitositosiny amin'ny vatako eo ampanaovana findrafindrao zany marina za kosa hojenitery mitazona ny tanany malefaka sady hiara hianoka asambarana aminy eny ary tompoko ny voky ihany o ny maharaka ny namana koa rehefa avininana sady vokytsika rehetra dia antenaina fa vonika andisy totorebika avokoa mialohan'ny amaranantsika n'izao lanonana izao osikafatsika amin'ny afindrafindrao zany ary tsy misy teny betsaka ntsony a didin-dokanga andray ny talata ka avy hatrany dia fandizany njahay fa mipaika le orona ny fahasambarana rabona sady mijery sy mitsikitsika ty amikery Made Cécile ka aleo atonoko aikana sy hoentiko mandeha fitrafindrao dia samitsika mitsangana daholo maka partenera zay tiny e aza varinana midonaka fa efa betsaka ny naka ono a Made Cécile ahoana zay ringarabona ento reny teninao fa aza menamenatra e mba afaka miara-mandeha amiko ve ianao raha tsy mahadiso ay ve tsy mandahan'izany mihitsy a saingy ahoana azafady efa niteny tamiko meloa Morila fa hoe manasa hiara-manao findrafindrao amiko ilako tsy indrindra rehefa izy nefa nangatakatalohanao e sady efa tamity ariziko zany ve tena tara zany ka ty manasy anao amin'izay ary any Made araka andeha amiko ndao ary Morila zao tapitra ihany fakira ary tsy mahita partenera ntsony nga président zany no mivanaka fotsiny ka iza tsony desy no alaika eo io ny eny rasoary mba alay fa tsy misy maky e vavy antitra mangozogozo io ve azaka ndritsony fa aza mandatsy eo letsy enao kosa dia efa mandatsy angarabony riry Morila ka tsy marina kosa ary ve zany nolazaiko zany e ny eny rasoary zao no tsy mba misy maka mandia fa jerendry zalahy fotsiny ka efa vavy antitra tsy araka dia kosa ne izy izy kosa aloha dia zay e efa ho 20 taona mantsy izy io zao zany iziko ary aza afikirinao mafy be ny tanako fa tsy afa-metsika firy aka eny ary aleo fa kenakeneko tsara ty tananao mahafatifaty ty sady maninona sady voninahitra ho ahy mihitsy no miara-mandeha amin'ny vehivavy tsara tarehy sady tsara fitafiana tahaka anao zao aza dia mandoka ry Morila ka marina ny zany fitafiana koa nga tsy tena tsara ka zany ve tena manendrika anao mihitsy ny palitao anaovanao sady karazan'olona tena mihaja be rony tia nefa mipalitao tsy dia tsara loatra mipalitaoko rehetra fa mainky anikeo maraina dia tia ny voarain'ny tanako zany ie ary mety manana palitao betsaka zany ianao ty nga hita fa mba manana misimisy ihany tsika e fa iny anaovanao iny aloha dia tena tiako be sady andriananao mihitsy efa ela izy tia no nividiko fa azao vao andramako anaovanako kosako tsara ihany ve tena tsara sady mihaja le izy ka Morila ahoana président sady mbola mandinga izay e tsy raharahako zany fa sasao dia pasoa tsara iny palitaoko iny voaterylany amiko hoadray fa ngatsy any Morila iny palitao anaovanao iny ringarabona no anay inko zany tompo fa misy hovitra ho miazy any an-trano ry Made ay palitao nindraminao ty anaovanao ry Morila dia zany fa nanao lainga fotsiny kare Made tsy zany anefa zany tokoa no hoe mitafy lamby mason'ny tomponiko esoro ny tananao ka aleo andy araka mingarabona fa mampalahelo ahy izy avetsy ary za tsy izy mamozery Cécile miaiky amin'izay angambindriry dely fa mitombona nydresako
voaka rery vaosolo fa tena marina ny tenindriko a. aiza ve ko mifandy miasa amin'ny Morila sy Rabona mihitsy tia Madie Cécile tamin'ny diandroany tontolo. Tony ny faninana mihitsy ary zareo fa vao mialy Morila dia avy koa Rabona mangataka ny Madie andry miaraka aminy. Vinona indray mahamahana ho atsika fa mandady ny trambo ridely a. Ary tsy nisy olo-ka fitako akoatra azy Rolangy eny ary nandita amin'ny Madie iny nandritra ny fandizana tao e. Sika koa moa voatahana amin'ny raramadinika dia nanara-potony banga ny ome alina mihitsy Rabona sy Morila. Zao sika mbola raikitra ny fanasambolia indraiko. Dia ara-baky teny zany le hoe mandihy voalavo fa tsy ao sakako. Ho teneniko mihitsy aloha Rabona iny rehefa any an-trano fa lehilahy lehibe misarigaiky ka. Ny atsy vitan'izay ho teneniko fotsiny fa ataoko mare marary sy mandadilada mihitsy amin'izay fa itsaro Morila le. Dia ndriko indray ve no aneza sandry sy hamono ny vadindriko vaosolo. Vodry fa andefitra manana ny rariny indray zany tsika amindriko. Tsisy lehibe tahaka mivato lampy anefa rehefa tsy miteny angereny mivoriny e. Zondriko manafay ny vadindriko. Za vehivavy malemy ty ve no anandrina monandrabona eo tsy ahita raharaha e. Temenandre mandeha monja amin'ny felatana be an'iny dia ampy asafitra marina e. Ny andray nefa Morila vadika sarim-bavy sy matahotra rehefa tezitra any ka mila tomany mihitsy vao avelako. Dia ahita raharaha amindriko zany izy rehefa any an-tranonareo. Ie ka tena mampivontony foko mihitsy ny nahita azy niary nandita amin'ilay Madie Cécile teo iny. Sondriny ery izy mifampitozy tamin'ny Madie sady mianjonanjona ohatran'ny saka mahazo trondro. Nga Morila rery fa tsy hitandriko anga Rabona nakafisiny tsiky vendriny ery ny ara nandita amin'ny Madie. Hitako mihitsy e. Ny patalohany amin'izany mila hiborojaka tsy ho zakany intsony. Asa aloha izay anaovandriko any Rabona fa ny ahy kosa Morila dia ataoko tsy atsinitsy mihitsy rehefa tonga ny an-trano aho e. Kanefa nahoana moa sika no ady amin'ny vadintsika ary vaosolo a. Maninona raha i Madie Cécile iny mihitsy no tenentsika dia vita ny resaka. Zany tokoa e. Izy anie izao no tena heviany fakam-panao azy Roalahy e. Ohatrany marina tokoa zany ridely a. Ka zay ho a. Madie Cécile mihitsy ny tsara tenenina sy rahoanantsika mafy mba tsy hanadala ny vadintsika. Nefa hosahantsika ve ny teny azy. Inona koa ny atahorana an'izay Madie ranona fa aleo anaovako azy rehefa tsy sandriko a. Ataoko mitanondrika tsy mahajery ahy iny fa ho hitandriko ao zany. Ka za koa tsy matahotra azy mihitsy fa mivadiko ny arovako e. Na lehitra mihitsy nijery azy niary nandita amin'ny Morila mantsy. Ary tsy sorona mihitsy mety ny gasy marary azy raha miseho mamaly valy ahy eo. Izy no tsy misy vady any retsika ny vadintsika no ianaran'ny savisaviana amin'ny hitako. Za aloha dia tsy hitsitsitsy fitenenana mihitsy ary ahita vehivavy marina izy raha manaitra ny loha-dalako a. Ka zay ho a. Ampiazo tsara ny aty ninona dia daviny. Tsika koa tsy ratsy fa manana maizy atsika ridely a. Zany mihitsy e. Aleo efa ny atramiko koa fa tsisy atahorako any kala sy ny lenda ratsy iny. Madie. Mbola tsy vita foana ve ny fanasambolia pokon'olona ato ry zareo a. Madie marina. Ary ohatrany nareteny hoe Madie ateo a. Sa nareo tsy mifosa? Ohatrizay. Tena sary-pisaina mihitsy aloha ianao e. Sary-pisaina nahoana indray e. Ary toa mitanondronondrika tsy miteny ho zato radely e. Tsy zany fa mieritreritra le resaka mirahavavy teo re a Madie a. Ary tena nifosa tokoa nareo raha zany a. Aiza moa dia hoe mifosa fa mba sendra tafaresaka mombanao fotsiny rery Madie o. Aleo aloha ampiko nareo manasy reto vilia reto sady mba miresaka tsika e. Indray dia ianao indray fa sanatria no sahiranina eto fa efa maro ange izay no vehivavy miara manasa vilia teto e. Ka ny anampinareo indrindra ngenina ka nesako taty e. Aza misahirana re Madie fa efa ho vitanay ne reto e. Ka inona aloha zany resakareo momba zany e. Sa tsy nafaly anareo ny fiarahako nandita amin'ny Rabona sy Morila vadinareo. Aiza kosa e. Tena nakasitrahanay ary nafinaritra anay tokoa aloha ny nataonareo azako. Zany a. Ie. Za aloha dia misaotra sy makasitraka anao mihitsy Madie fa tena iainikaza sy amboninahitra le vadiko niary nandita amin'ny talesekoly toa anao a. Tsy misy saotra nareo a. Zany mihitsy Madie a.
misaotra betsaka anao aloha nanaiky niarana andeha tamin'izy roa lahy sady naleonay enao mendrika aza toy izao ny niarana andeha taminy toy izay reny vehivavy tsy ahotsy-ahony reny hita ho a dia efa mandoka loatra kosinareo izany ka tsy mandoka fotsiny izay fa sady milaza marina e ary ho sambatra tokoa izay ho vadinao satria anananao ny fahaizana anananao mibika soa e eno a aleo dia ho tsorina fa enao zao ny tonga amin'ilay fitenenana hoe sady tavo ny volony e tena izy azy aloha ny fionako amin'ny Made Cécile any an-tranony ka mino fa mety tsara zao vitafiako izao ary tsy salasala ny andondona ny varavarana eny hatramin'ny varavaran'ny fony mihitsy aza no doko e ohatra ny hitako sahady izy miangola ary mampandroso amin'ilay feny miangola hoe mandro soa fa aza mihafahafa re rapona inona kay no azoko atao anao lazao re fa feo hafahafa inona indray ty ataonao an-tanefitra ato rabona mahatsiaro ilay iragasy ny raha soazana sy ny tariny ary e dia mianatra ny feoanye hatraminao viana koa ianao no mianatra feom-behivavy hatramin'ny akafizako ny iragasy fianao ve ahoana radely a na ianao io aza tsy efa nilaza tamiko fa mila tsy ho afaka ambava mihitsy ny fomba firan'ny rasoazanany sy ny tariny izay aloha dia marina e hafa ihany ny iragasy rangaha izany mihitsy e fa na ny toniny na ny feoany dia manainga fanahy avokoa sady misy anatra azo tsakotsakoana ery ka teo ampitadidiana le tononkirandry zareo izay mihitsy any no niditra koa ianao ko ay ve ary miomakomanao aiza aloha za tenao e andeha hamonjy asa fa mba ho aiza moty vadinao radely a dry fa angah miasa sabotsy koa nareo ao am'boroapoko tany ankehitriny tsy ho any am'boroapoko tany a fa ho any amin'ny Made Cécile e maninona tsara izany ko asa inona koa nataonao any amin'ny Made Cécile any manana didy sy andraikitra masefopoko tany aka aza vao kely aloha izany fa tsy mivoakeo ianao raha tsy mazava amiko ny atondianao any a nareo koa le retsy dia efa mandreraka mihitsy ka izany e andraikitra onieny manontany izay fitaovana tsy ampy na mbola ilain'ny EPP tantanany Made Cécile e any fokotany io EPP io ka tsy maintsy ny fokotany no miantoka amin'ny fitaovana ampiasainy mazava aminao mazava fa izany koa ve dia mampiakapofina anao rabona ka ianao ohatra ny sary-piaro foana ro vao resaka Made Cécile ko ahoana kosa moa antso sary-piaro aminao iza ny mahita raha sy dokany akanga tsara soratra ianao nahita azy ka anary ako mavondrazany ty moa izany mba heritreritraoko arary fo amin'izany ny afaranao fa ataovy tsara na arary fo a na tsy arary fo dia tsy maintsy miaro ny tokantraniko tsy ho rava arangaty a tsy karitra anefa hatramin'ny nahatongavan'io Made io ianao dia lasa ny ajejy fitafy sy ny ova fiatsika mihitsy e lasa ny ajejy fitafy sy ny ova fiatsika ahoana koa aminao e ka lasa miovakanjo isaky ny tapakandro e taloha anefa ianao mila ho isan-kerinandro vao misolakanjo sady izay efa maimbo atsemboana sy malazo ny loteria ny voziny tokony faly ange ianao izany fa mivoatra ny fahadiovako e andro ny fivoarana zao raha telo fa tsy toy ny talohantsony a raha mba misy fitiavana fahadiovana moko maninona fa ny ahiko dia fitiavana manokana amin'ny Made Cécile jefijefy iny efa aseziky ny fialohana amin'ny Made Cécile kosa ianao raha izany fa mevera tena radely a tsy izy akory no jefijefy fa ianao nefa ka mikarakara vatana sy tsy tia fivoarana fikarakarana vatana sy fivoarana mitondra makaiza koa anefa izany e ny fambolena ihany ny mahavelona raha ngaty fa tsy ny haingo amandamody akory a azonao saingy mba manaova metimety ihany fa ny vady ange tia jerijery ho ny fitenenany ary aza zana dalainao amin'izany rabona ny omby vavintsika ao ambala jerijerena rehefa tsy misy ho jerijerena ntsony ny amiko e
rety zay ny fiomanako fa inona reny no ataoko mba hivoana ny trano ho any amin'ny madesesily ivaosolo ty manalamba avy ny sasana ao a-tokotany ka tsy misy hevitra raha hivoaka ny varavarambe ao ambaravarakely ny dakozira angano mety de any atsimo-trano ny lalako zay mihitsy fa nde hitsaitsaika ao any an-dakozia de any de tsy hita eo ianao ry vao pilokely fa iny ihany lasa fa niverenako no asa avy atrano de ato an-dakozia ny lalako ary ao amin'ny varavarakely no mivoaka ohatra to aty vaosolo inona ndray ty mampivandravandranao ty ry Moril fa nina ty an-dakozia ty ianao tsy zany fa neveriko fa ianao le tazako manalamby eo atokotany teoko tsy zany nanasa lamba androany fa zay linona zanatsika sady nindrina ny akanjo bako izy ary misy zavatra akotrehanao io indray matoa ianao kôdikôdy tak zao inona ny andehananao aty an-dakozia ty angalam-pinana indray tsy zany fa saika mba ninona saika mba hitady rano mafana fa manotika ohatrany misy rivotra koa ny kiboko vao teo tsika ny avy ny sakafo maraina sady efa kafe ho tapaka ny zinga ary ny laninao kitady rano mafana hoana indray ka sady voaka ho aiza moa ianao amin'ny kiraro io ka mangatsika reny tongotro fa ririnina ny andro de mba manao kiraro nanomboka oviana koa ty ianao no mikiraro ato an-trano ivoaka ny ivelany amin'ny mihitsy ianao io marina sa tsy marina andeha hiasa vetivety fotsiny ange hiasa amin'ity andro sabotsy aka ny lisitra ny fitaovana ilain'ny EPP fa mbola misy tsy ampy moa Madesesily tany mitao brompoky tany omaly ay ho any amin'ny Madesesily zany ty modikisa io asa neny alehako any amin'ny masekretera pokotany de saika angala ditsy hera amina ka ianao masika sady sarom-piarobe raha vao miresaka momba ny madehako ny fiarahako nandeha taminy aza nahitako vony taminao mihitsy noho ny taty an-trano ka ny langalanga tsy nainaina ka nefa raha ajainao sy tena hainao tsy anjera ny didy fito ny tokantranontsika amin'ny fironiko tao aoriana ny adalana nataonao iny de matoky anao ary mahazo mivoaka ianao ny didy folon'Andriamanitra za tsy misy adiniko zay didy fito ny fironinao indray ve ny tsy laniko tsy anjery aleo andeka dray nde ho aizy janony eo mba lazao kely amiko ary hoe fahafiry ao amin'ny didy fito ny tokantranontsika misy hoe aza mangaladi fa mera amin'ny vadinao isaka mivoaka efa asainao mamaky an'izany foana ny isak'alina alohan'ny natory sady napetaka eo andom-pandrinantsika mihitsy le izy de valio ary mifanontaniako laharana fahafiry ho misy an'le didy voalazako teo laharana fahatelo fa fahafiry ndraika zany ve ianao mba mahay tsy anjery ny didy fito mifanarahantsika otry nda ho aingana na nevitra fatoriana de vakio mafy reko fa tsy misy miditra amin'ny lokeliny ty mihitsy ny lalana mifanarahana ary aza roitina misofoko ary vaosolo fa fa tiana hivadika sofom-bitry ve izy io anda ho aingana marary any marary fa oke sy mialeto ny tanako raha sy tapika bavakany ty androany nasaikoty aza roitina ho any sofoko fa marary vaosolo tsy alako eto ny tanako vakio reo soratra mibaribary eo andofandrindra eo aingana ataoko miaio oka fa amaky vakio daholo izy fito vo miala ny tanako aingana eny ary mididy voalohany manao hoe ahoany vaosolo mivadinao ary tsy mahazo manana vady akoatra azy ianao na doblira hafa izo faharoa aza mivoaboaka fa mamalifaliny vadinao amin'ny toizy mamalifaliny vadinao amin'ny andro tsy fiasana sady manam-py azy amin'ny raharana de amin'ny fanariana po fotsiny aza rehefa avy natory marainy fahatelo de hoe manajany vadinao raha tsy teo voadarika ianao fa efatra aza manao an'izay matezitra ny vadinao alohan'ny atory raha tsy te azo lamosina aminy fa dimy ndray sao fa aza minainaina eo ty fadimy aza mijangajangana mitsiritra vehivavy tsony fa
aingana ny ato an-trano aza tsy hitanao zay anaovana azy didy manaraka dito fa enina aza mangala di fa mieraha mivadinao isaky ny mivoaka io mihitsy le tsy tadidinao ary saika nytokainao androany maraina ka na de hivoaka ho any angabone koa ve zany de hiera aminao ary vaosolo a ny fandehandehanana ny velana ny tiany io didy eo ambara faza miany any eo ry mo fa ataoko miala ny tokony ty oka fa tsy manany an'izany a fa ny tena mariny ka vakio ary ny didy fafito farany aingana fafito aza mandaingana mampiesina ny vadinao raha tsy te ahita loza aminy mazava tsara ngambo zay mazava tony masoandro be loatoana fa esory amin'ny sofoko amin'izay ny tananao e mila ho afaka mihitsy ny sofoko marina sa ataonao fanampin-doaka izy io raha afaka eo mbola tsy ampy an'ity foana ve le riry-tsofina teo mbola manany any afoany ty tena ampy sady be loatra fa leo amin'izay mba handeha so tsy ahatratra ny madesesila ny an-tranony eo e tandre moary so miadaladalana amin'letikela be any raha tsy te ahita loza amiko indray a eny nytonatonana sala amin'ny vilany atoandro diso fatana ty fa tsy ato otranyny akory madesesila tena enoko marina fa lasa ny etseny izy zay ka de ataohoana fa ny lalana mody zany no asiana olona koa ndry ary inona koa no alehan'ny morilina ty hitady any madesesily koa ve sa ho izy tsy ao an-trano nga madesesily ny asa dieta tokotaniny ianao ry président manao hoana aloha ianao e salama letsy fa saika hitady azy nefa tsy ato izy ko ay ve tena raharaha zany mitady azy koa nga ialahy io ary mitovy programa nga misasy rabona matoa nyvakatratra eto tokotany madety aloky vy kely aloha le rangaty fa so mitetika ny azo any madesesily manontany an'langy ary morilina fa to ilozany lahy mijery ny trano madesesily fotsiny ahoana ozy ianao teo mitady azy koa ve ho ahy ialahy io tsy mitady azy a président fa izy ny nanafatra akatia maninona zany e misy resaka manokana tiany atao amiko de anio ny fotoananay aty an-tranony zany koa ve de mba marina fa mba ampiseho azy ho tiany madesesily koa le jejo lahy ty andraso kely anaovako azy efa nolazainy tamiko aloha ny antony resahany manokana amin'lahy zany ve inona ono no antony saika navatra ny lahy fotsiny ono izy zao fa sao adiniko lay fotoananay androany kinanjo ny faneny zay ho maleriva de nanafatra mivatana akaty izy zany mba laingy andrahaboana zany koa ve de mitombona fa leo maliko azy ka efa nyresahany kely tamiko koa ny zavatra ilany ianao e zavatra inona letsy zany ho avy aty nga hoy zany tovolahy angatakazo hovady zany ka mila nao solony ray aman-dreny amaliny lahateny zany tovolahy angatakazo zany marina ve le ty ie isy angatabady ve i made io fa kendy rabona zay aloha ny resaka ny fanaovanay e ary ino ty mahindratrindatra anao amin'izany mahagaga zany satria nolazainy tamiko fa tena olona mitovytaona amiko mihitsy ony zany lehilahy aka vady azy zany olon-dehibe efa maritra tahaka anay zao manko ny tiany izy iny fa tsy mivato da ny tahaka anareo reny zany ve président io fa voadony ty marina mbola aiza nefa nanaovako nylary moa antitra mampiadikalo le ty ka ny antitra ihany ary to tsy mahateno azy ato elahy fa mitanondrika fotsiny malahelo anga tsy zany fa mahatsiaro ny resaka ny fanaovanay tamin'ny aranandia raboana inona ny resaka amin'ny fanaovanareo angamba tsy hanambaditsony ary morilina hoy izy fa tsy ahita olona tahaka anao zao ka olona tahaka atsika ro lahy mitambatra ane zany ny tiny ohatra kanefa ataohoana moa le roa fa isika azy ty efa samy manambadiko indisy raprezy raha mba madesesily matsy ny vadiko de io sambatra tokoa ngamba tsara tare fatratra le zanak'olona anjely latsaka tany mihitsy
Zany volo mitsotra sy midaboka ao an-damosiny iky, ny tarehany amin'izany madio toy ny taratasy. Ny ranomanitra anaovany malefadefaka mampisava sery sy mampisinda aretina andro mihitsy e, fa toy ny fofony raozy vao maraina iny etsa. Izy aloha dia zany tokoa e. Aiza ho aiza amin'izany nefa radely sy ny pandabeny. Ny volony amin'izany misavovona toy ny sesikidoro, ny fofoka atsemboana sy ny pipinjazakely mitambatra amin'ny akanjony tsy lazaina ntsony fa sady vao maika mampiompy sery no makarary an-doha. Ianao aza mba zany fotsiny fa niasika ny vaosolo amiko ny tsy hitanao. Zany a? Tary ano masika tokoa aloha ny vadin'lahy iny. Ivaopilokely ny fiantsoko azy satria tsy mba misy teny mamy na tambitamby mivoaka ny vavana. Kitakita sy tserina lava. Zany e? Rehefa misy adevitra moa dia kizitina tsy azo alaminy ary. Ary raha mba misangy azy ianao dia daroka sy vono ny setriny. Enjany sarotsaro mpiaro lozan-tany a. Enjany zany romoa. Mitony ny aramonina amin'ny mena rany e. Raha made Cécile nefa ny vadiko dia ho paradisa ny tokantranonay satria ho voaravaky ny fiain'ny miangolangola sy ny fiteny malefaka mamolivolo fanahy. Ary ho sambatra fa ho safinoniky ny tambitamby isan'andro. Atao ahoana letsy a. Ny aloha dia ny akamondra dely sy ny tsy fikarakarany vatana mihitsy no mahatovikay. Ny kosa indray dia ny asika ny vaosolo sy ny asarotam-piaro no manepotra. Zany no maniraka na hitady olo-kafe. Indrisy mansy fa efa reny ny vaditsika e. Hita aleo mamonjy fodiana letsy fa maniry manitra toy ny lika membozikototra eto tokotany madety fotsiny ka sy efa ho adiny iray zao sika ny varindresaka teto. Marina zany fa aleo ny lalana mody tokoa no andeha asiana olona sady nofiririnina ihany koa ny fitsiriritana ny made Cécile. Nofiririnina nga ny betsakany. Mbola hiverenako ty fa ataoko sambo balala mainy andro ka raha tsy azoko an'io tsy maintsy ho azoko raha pitso. Mbola hiverenako aty ianao ro madea. Tsy amelako ianao raha tsy azoko. Ary tsy angatahako fotoana ela so raha bona indray ny tonga aloha ty tahaka amin'ny androany. Makaravy mangahazo ve izany ry vaosolo a? Mba ravitoto indray no tiako atao laokanay anio e. Hoay, tena vokatra kosa ny ananareo nalaindriko izany a. Marina tsy feno mizinizina mihitsy ny sobika lolo avindriko. Nga hita fa mba nazotona nondraka ny ankizy dia mba vokatra izy tamin'ity. Tena vokatra tokoa ka. Mila tsy voatazondriko hatramin'ny sobika lolo avindrikoko. Nefa ndray akiry dely. Fa maninona ki? Tsara fa vokatra ny ananareo e. Kanefa tô vokatra koa ty nyvolokelikin-driko izany a. Maninona re tsy raha mba esorina izy io fa tsy menatr'olona ve nareo a? Mba mahatsikaritra koa ky masindriko izany ka. Ka ny maso adala nge. Tazana avy hatrany reto izy no ny tanandriko mitazona ny sobika lolo avindrikoko. Sady tsy hiafina amin'ny olon-drehetra ireo volokeliky efa mandrobona be ireo fa mba asio feheverana retsy a. Raha zany dia aleo aloha ampidiniko ty sobika ty fa anaovako indray zany ny akanjo ba lava tanana ny sikinako. Sitrana mba manako nazoko. Lako tsiny aloha fa aza tsy misoriny. Na raboana vadindriko aza veki tsy hosorena mahita an'io. Aoko inona koa izay teny-draboana any aky fa efa ho lava nefa tsy kerana iny ny vatako e. Ka mba tia nikarakara vatana kosa ndriko e. Ka tsy manam-potoana hikarakarana vatana ary vaosolo fa ny raha-pambolenay aza mila tsoarako a. Aiza koa? Menareo ane mba zazaro fotsiny fa nenay ngeky ka enina be zao e. Raboana endry ihany fa zara fa miantsaha amin'ny asa-pokotany andreketany. Fa anga raboana rery fa namorila koa aza lasa miasa sabotsy any amin'iny made Cécile iny. Ohatray, ka tsy mitovy ve zany ny vaditsika? Fa ahoana? Ka raboana koa ane zao ki lasa nanontany izay hoe momba n'izany fitaovana mbola tsy ampy ilain'ny sekoly izany hony e. Ka tak'izany koa nefa laza morila ny ala tao an-tranonay e. Nefa hatramin'izao izy mbola tsy miverina foana fa raha tonga avy any aloha iny dia asaiko mitoto an'ity ravy mangazo nalaiko ty e. Dia morila indray ve reto no asaindriko itotan'io a. Fa nakaiza daholo ny ankizinareo? Odry, manandrara hafa ataony ny ankizy e.
sady sazy morila amilety belona any amin'ny Made Sisily any koa ny fitotonan'ity ravi-mangazo ty akia. Tena masika mihitsy Ndriko amin'ny vadin-Ndriko iny ka. De tsy sa mamaly Ndriko mihitsy ve izy? Amaly an'inony? Te ahita raharaha amiko? Ndriko matahotra andrabona vadin-Ndriko fa morila indray mahatahotra fatratra ary mandady eo anatrehako. Zany a? Ka tsy ho taraiky be ve ny sakafonareo raha sendra toandro be vao tafaverina avy any amin'ny Made Sisily any morila? De efa miandry azy ny daroka sy ny vono melohany tontony any reto e. Ary voalohany sady farany koa mifandehanany any amin'ny Made any any. Sady raha misy ilamy Made azy koa angeky, tokony Made ny antony amin'ny birao-poko tany fa tsy mivaditsika indray no akany aminy. Hita aretsika. Tokony Made tokoa any anantona amin'ny birao-poko tany fa tsy rabona sy morila indray ny lomaisy anao tsy omby alony any an-trano Made any raha misy ilainy e. Ary raha tsy mailo tsika de ho lasa dala amin'ny Made jevavy iny mivaditsika. Za koa de efa manany amin'izany tanteraka ary voasola. Zany hoa? Tena niova famindra mihitsy any rabona hatramin'ny nahatongavany Made be vao masotony vorondolo iny hoa e. Na morila koa aza tsikaritro niova fetsika mihitsy hatramin'ny nahatongavany kiala tendangisy iny nge. De inona ary ny hevitra fa raha hitaza-potsiny sika de anary lamba amin'iny Made Sisily iny tokoa izy roa lahareny. Ary anitsakitsaka atsika vadiny a. Oay, mangina aloha Ndriko fa iny taminy kiala tendangisa lazay Ndriko e. I Made Sisily ve? Eno hoa. Aiza izany? Iny manaraka valam-parimaka ty iny ve de tsy hita Ndriko e. Eny tokoa. Tena sary-posena le manao voamasom-borotolo ty marina. Moramora ho Ndriko fa enony ange zany e. Inona indray ho izany resa-bolondolo izany ry izy miravavy a? Ai, Made koa. Tongom-bolo reny resahanay fa tsy vorondolo izany e. Hita ho ako, manao any ianao Made a? Salama tsara fa ay ve tongom-bolo fa tsy vorondolo ty resahanareo e. Zany indrindra ary Made a. Adinin-drabona ho any tongom-bolo fa sy miparaky fa maika no any aminareo ery izy ny ala tao an-tranonay izay any e. Ohatray? Ka tsy nifandisy ve zany zay fa za zao nankaty atsy mba hividy anana aminaoko. Ka tsy rabona rery nefa fa na morila vadiko koa aza nerasany aminao any e. Zany ve? Ye? Fa inona hono ny antondiandry zareo any amiko raha tsy madiso? Ka hoe anontany izay fitaovana tsy ampy ilain'ny sekoly hono no aleandry zareo anyko. Raha ny fitaovana ao an-tsekoly aloha dia azo lazaina fa ampitateraka hatramin'izao ka tsy misy mampanavelively e. Ary mamorondio any aminao fotsiny ne zany izy roa lara izany satria ianao aza tsy nitarina tamin'ny kory hoe tsy ampy ny fitaovany. Tsy niresaka fitaovana tsy ampy tamitry zareo mihitsy aka. De misaotra anao ry Made nazava taminay fa raha bona sy morila mihitsy zany no efa te irenireny tony alika tsy manatompo a. Mahita iny rabona be tongom-bolo iny anio. Mahagaga indray fa niresaka reo izany mba marina moa. Nefa nery Made dia nilazain'le morila tendangisa iny tamiko fa ianao mihitsy no tonga nilaza tao amin'ny birao-poko tany hoe mbola misy tsy ampy ny fitaovan-tsekolinareo ao e. Tsy tany amin'ny birao-poko tany mihitsy ary tsy nanao filazana ninina tany e. Raha zany dia ifangaro tokoa za sy rabona anio. Za koa tsy anaiky fa ataoko miongotra ohatra n'ity ravi-mangazo alaiko ty mihitsy ny sofiny morila iny androany. Tsy ho tonga any an-trano any anga. Moramora aloha fa aza mora enti-po tahaka izao nareo miravavy fa nitendrim-po tsy mba namana e. Ka lehilahy lehibe mandainga ary Made a. Mahazo verisotro be amiko tsara iny rabona iny. Ka na hivadika rajako aza tsy ahoako e. Ataovy mihitsy ranona. Ny hainy morila koa sisa tsy ahalako androany fa za mba ianara nivarotana sakabelo. Aza enti-po anareo fa tsy mahasoa anareo izany niady sy famono amin'ny vadinareo izany. Lazao amiko izay olanareo fa samy vehivavy tsika ary afaka hanampy anareo nge ahy e. Mino aho fa ho afa miresaka tsara amin'izay za sy Made Sisily an'io. Ary avetrany dia raha bazy amin'ny fomba n'Antananarivo a. Ho raisiko ny tanany malefadefaka sady horoako ny takolany malandilandy. Dray marina, miatsambontsambotra toy ny vary kely andona sady no foko ary mangoritsina hatramin'ny vatako mandinika an'izany.
sady efa eto ambaravarany Ngarabona marina manahoana ianao be zoro mamzely Cécile. Miala tsy ny aloha fa tsy azo atao ankehitriny mifandray tananako. Ary ny mifanao bezo kosa ve tsy mba Ka ny mifandray tanana azy efa tsy mety nge. Mba sopatra sy manimba zavatra koa ty choléra varisy tika. Coronavirus reny izy fa tsy choléra varisy zany ry garabona. Zay filaza azy tsy problema fa mba mahazo mandroso ve Madia. Ohatray marina mandroso tokoa aloha ianao e. Merci beaucoup mamzely Cécile. Ary tena vitanao mangirana sady malama be mihitsy ny tranonao ato Nga hita fa efa fahazarako manositra savoka sy miborosotrano isan'andro e. Sady to misy mosoara be fandehanana manokana mihitsy ato zany ty Batainy fiantso fa tsy mosara be zany ka fa tsy voatery ampiasa azy ianao raha hoe mbola tsy zatra. Aleoko koa mba ampiasa pata fa mandoto ny tranonao madio be no kapako. Eny ariko fa tandremo fa malama ihany ny ato Endre Madia. Dia mipetrapetra ary ngarabona ary andraso vetivetaka zavatra rosoko anao Meno aza misahirana ianao fa efa voko maraina toy ny omby amidiny ety e. Dia ho fa nandresaka fotsiny izany ianaoko. Aoka zao fa vo mijery anao fotsiny dia tsy mahatsiaro nona Madia. Na ny kakana atao kipoko aza matory sy mifitsaka tsara ary tsy sa anelingelina andresantsika. Mba mahita lazaina koa ianao tika. Dia inona ary zato andindianao fa mihaino anao e. Ny cause de la marche koa ty aminao aloha misy ihany sady mba hanao vizity anao koa Ay ve fa inona no mahakopentsinainao amin'izany Madia. Attention fa tena sereny miresaka aminao Ny fiteninao reny mampime azy ngarabona. Maninona ny fiteniko? Maninona indray ny fiteniko na tambanivohitra aza mba maharaka tsotsotro many fitenin'ny vilona ihaniko no Maninona rehefa raha atao teny gasy tsotra fa samy malagasy anetsika ka mba manao resaka miady sika mahasefompokotany asy mahadirekitrisy ianao Madia. Sady resaka avolenta no haony vao any resatsika Resaka avolenta Justement na i Moril sekreterako iny aza tsy ahatakatra ny dozy ny resaka tiako atao aminao. Fa ahoana ny tsy ho taka mifaresaka ina nefa zany Sekretera vendrana sady parese tahaka ny Moril ve mba hatakatra inona ry Madia. Aiza kosa Laiso tombe fa izao le resaka mihaino anao ary tonga de lazaiko directement fa hanao déclaration ny cause de la marche ko aty aminao. Hanao déclaration ahoana moa zany fa tsy azoko Zay no maresaka aony vao azy ka. Fa déclaration momba ninona aloha ny tianao resana amiko Déclaration Ody Madia Cécilia. Ody zay indray le Moril latsahany bomba rivo toniny fa anelingelina marina. Ohatray tapaka andresasika fa Moril angamba zany mandrosoa fa tsy midy io Manahoana ianao Madia Cécilia? Manahoana? Ato hoe président zay? Salama tsara aloha za fa io président tadavinaoko. Oh là fa misy inona no ilozany lamakaty ny braopokotandro Moril ka mitady anao ao amin'ny braontsika neny adjoint au maire sady somary sorena zareo rehefa tsy nahita anao nefa maika ahoana zany ve dia ahoana no navalona azy voaterina andainga ny laza hoe tratry ny areti-pivalalana izy ka lasa namonjy vesehany an-trano. Très bien zany ka tena sekretera marani-tsainy. Mba raharaha kosa zany hitako moa ianao sepotsepotra be tonga tiako. Sekretera mailaka sy mavidrika io sekretera Cure Madia Cécilia.
mahafinaritra tsako misaotra ny laletsy ary mahazo mandeha amin'izay la fa mbola mafana ny resaka isy madeha ory président ny inona e mbola tsy lasa nery zareo fa miandry anao am'birao hatramin'izao e ary zany ny azakazako aty ay ve ie andao andeha letsy a ohatray kay maty atongotro kay tena nenjery ianao marina nasosan'ilay patapata tsy vanony ty ary notataza ny tongo tatabatra ny vavaranjoko kay reko mangotsoka mihitsy izy zany ka tandremy zany président atsangano aingana letsy ah fa aza loza la mitandremy eo ry le sekretera vendrany tya natolotra ho antsika teo voaya fa sepitra nosoratany Axiel. ireo namelona ny tantara raha misetatanta Axiel niaraka tamin'ny miora sarobidy stela ary niantsara Andrianarso. nandray feo Roberto nandrindra ny lafiny teknika Sarbit Stella na natotosy Axiel.